Zay ny tao Maurice fa handray anjara ao anatin'ilay foara iraisam-pirenena momba ny fanondranana entana izay tanterahana ny Chine i Madagasikara, isan'ireo firenena afrikanina mahazo tombony ao anatin'ity zany isika ka dia heverina fa mpandraraha maro no liana ao anatin'izany. Hototosaina ny Shanghai Chine ny fahadimy hatramin'ny 10 volana Novambra 2024 ny andiany voalohany amin'ny foara iraisam-pirenena momba ny fanondranana entana. Hetsika izay tafiditra amin'ny fanatanterahana ny Vina Route de la Soie izay mikendry ny anatsara ny fifanankalozana ara-baritra miaraka amin'ny Afrika. Mpandraravy amin'ny firenena misy zato maneran-tany no andrasana amin'ny foara any Shanghai io, anisan'ny asaina amin'izany ny mpandraraha malagasy. I Chine izay anisan'ny tsena goavana indrindra eran-tany ary anisan'ny mpanafatra entana betsaka indrindra ihany koa. Ato anatin'ny 5 taona dia hanafatra entana ary mitotaly hatrany amin'ny $1 miliara i Chine. Nambaran'ny Liang Xiaomin ny mpanolo-tsaina mikasika ny toe-karena sy ny varotra eo anivony masoivon'ny Chine eto Madagasikara fa mandroso ny toe-karena sinoa. Tsena goavana izy ary rarina izy ireo ny ahafahan'ny firenena afrikanina mahazo tombony amin'ny fisian'ny tsena goavana sinoa. D'abord, c'était annoncé par le président chinois, son Excellence Monsieur Xi Jinping, donc en mai 2017, lors d'un sommet de ceinture de la route. L'idée est que dans la construction de la communauté de destin partagée pour l'humanité, il faut partager. Donc la Chine, c'est, avec toute notre modestie, c'était une économie qui se développe, qui a connu un certain développement. Et en 2017, la consommation intérieure domestique de la Chine a contribué à l'ordre de 58% pour la croissance du PIB de la Chine. C'est dire être trop voilà, donc un marché potentiel pour nous assez grand qu'on peut offrir pour le partage avec des amis, avec tous les pays du monde, non seulement des pays, disons, développés, mais également et surtout nos amis d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Ny mpandraraha amin'ny sehatra rehetra akoatra ny fitrandrahana renakibon'ny tany no afaka mandray anjara amin'ny foara iraisam-pirenena momba ny fanondranana entana izay ho tontosana ny Shanghai ny volana Novambra izao. Les produits de Malgache, ce sont de produits de haute qualité, surtout au niveau de bio, de qualité nutritionnelle. Des produits alimentaires, des produits agricoles, des produits artisanaux et aussi le grand pays, le tourisme. Je sais bien que le ministère du Tourisme est très intéressé. Ils ont déjà inscrit sur la participation. Ils sont en train de travailler pour voir comment on peut leur rendre service. Voilà, donc rien que le marché touristique de Madagascar, c'est un marché encore inexploré pour la plupart des Chinois. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo mpandraraha liana amin'ity foara any Shanghai ity ary tsy farany izany raha tsy ny faha 30 volana Jona 2022.